Miarahaba antsika rehetra indray, efa nanao vidéo zaho omaly fa tsy fantatro hoe inona ny zava-nitranga de tsy lasa le izy an. Ty vidéo androany ty an dia iverina iresaka momba ilay audience tamin'ny talata teo. Ny audience zany izy mikasika ny plainte napetrako Mame Ravatomanga pour faux témoignage et dénonciation abusive. Ilay faux témoignage efa nresantsika de mbola ho resantsika eto anatin'ity vidéo ty fa sous un autre angle, fa ilay dénonciation abusive no tonga de anomboantsika anazy. Dénonciation abusive zay nihitriky tiany maître Eric Rafi Desontsara fa izy mahay lalàna tsara, contrairement aux avocats adverses. Nihitriky tiany Eric Rafi Desontsara hoe ny dénonciation abusive dia ny lalàna anti-corruption ihany no compétent sy habilité ikirakira ny antsoina hoe dénonciation abusive. Zany hoe satria ny dénonciation abusive dia ao anatiny antokony fe hoe kolikoly, ao anatiny antokony kolikoly. De donc ny pôle anti-corruption ihany no tokony ny karakara aniny point dénonciation abusive iny. Tsy habilité zany tena tsy habilité mihitsiny zany, tsy manana compétence mihitsy zany ny instance tamin'ny talata teo, ny correctionnel tamin'ny talata teo ikarakaran'izany. Dikan'izay misy vice de forme. Vice de forme zany zavatra mazava be na any Madagasikara zany na aty ivelany naiza eran-tany. Raha vao misy de vice de forme dia lasa caduc, annulé lay audience, du moins concernant le volet dénonciation abusive. De ozy izy ny fitsarana hoe, ozy izy ny mpitsara hoe eny reanay zany maître fa de on va en tenir compte, anisany nojereny zany fa roso ihany ny débat de fond. De metehatra eny ary soit fa metehatra amin'ny fahaizana, metehatra amin'ny fahendreny. Ny mpitsara zany mahita hoe vice de forme io de tsy manana compétence sy habilité ikarakarany io zareo. Donc metehatra ny fahalalana fahafantarany zareo ny lalàna, metehatra ihany koa amin'ilay serment nataony tamin'ny zareo alohany isalorany aniny akanjo mampitsara azy iny. Iny serment iny mantsy de anisany ainiana atao hoe iza de miainina azafady sarotsarotra le miteny anazy, de za dia anaja tanteraka ny lalàna ary ampiatra ny lalàna tsy mitanila. Zay le izy de antenaina zany fa ny mpitsara ny ikarakara io volet dénonciation abusive io dia iantehatra amin'ny serment nataony mba ampianatra ny lalàna tsy hitanila. Iverina amin'ilay faux témoignage isika, ilay faux témoignage moa zany de nandritra ny audience ray manontolo dia fanontaniana tokana no apetraka sy ahodikodiny ny mpisolo vava hoe inona ry Roly Mercian no zavatra no teneninao, tantarainao tany amin'le témoignage napetraka ao tany PNF. Ao re olona mazava be. Matoa zany miteny hoe inona kay ny lazainao, de midika mazava be zany hoe tsy fantatro ny lazainao. Donc rehefa tsy mahafantatra, tsy afaka miteny hoe faux na tsy faux zay ny lazainao. Logika zany na zaza kely mbola beky loterie amin'ny tokotanin'ny école maternelle ary ary mahafantatra an'izany. De inona kay lazainao tany, dikan'izany tsy mahafantatra ianao. De donc tsy afaka miteny ianao hoe faux na tsy faux io témoignage io. Inona zany ny votoatin'ny procès tamin'ny talata teo. Inona fitsarana, inona manam-pahefana, inona eo ambony eo no afaka hiteny hoe recevable ny plainte ny Mame Ravatomanga de mitombona ilay fitsarana tamin'ny talata. Nefa ny fanontaniana tokana, ny objectif tokana tadiavin'ny Mame Ravatomanga de hoe ny afantatra ny contenu any témoignage nataony Roly Mercian. Tsy fantany zany zavatra nlazainy tao. Ahoana
no azahoany miteny hoe faux iny témoignage iny ahoana nazahoany miteny izany ahoana nazahoany mifampanoavana miteny hoe recevable les plaintes dia nampatonga ny juge d'instruction comme son nom l'indique qui a instruit le dossier et qui a remis le dossier aux juges qui ont siégé mardi tsy zavatra fantatra ao le izy ohatra lalàna tena mazava be lalàna malagasy io tena mazava be tsy ny lalàna malagasy re fa ny lalàna azafady fa ny lalàna erak'izao tontolo izao mazava be ny mpitory no manome ny porofo azahoany miteny hoe zao avy ny zavatra natao porofo fa tsy ono ameny olona amin'ny telefona mena ambony mena amin'ny telefona fotsiny porofo mivaingana preuve matérielle mivaingana miteny hoe zao ny zavantranga mampatonga anao ho voapanga mijoro eto anoloana ny fitsarana amin'izao andro talata izao izay ny tokony zavantranga fa tsy izay ny zavantranga fa any amin'ny rôly indray ry zareo no mitodika miteny hoe inona nefa ny zavatra nolazainao tany dia efa nanazava moa zany rôly efa niteneny teo ty fa mbola veriko ety efa nanazava moa zany rôly hoe tsy afaka miteny tsy afaka mamerina aminareo eto zay zavatra nolazaiko taona fa mbola en cours ny dossier ka tsy manana lalana hiteneny zany dia mbola nisisika ihany zareo fa satria tsy zay ny seul objectif fa zay ny tiany Mamy Ravatomanga ho fantarina hoe inona ny zavatra nolazainao tany amin'ny PNF dia niodikodina teo zareo dia nefa raha ny Roly Mercian teny hoe zange ozy raha mitantara ny zavatra niteneniko tany amin'ny PNF dia misy mamono ozy raha ohatra ka mitantara aminareo dia nangina ny mpitsara tsy nanontany tsony satria fantatra ny mpitsara tsara hoe inona moa no dikan'izany hoe raha mihoatra ka mitantara dia misy mamono azo ny tsara zany fa ireto avokany Mamy Ravatomanga immature tsy nahazo resaka fa vomaika navadiny indray ara le fanontaniana dia eritreretiny hoe zany olona no tsy mahazo resaka dia tapaka daholo moa tsy nain'ny olona tao anosy navadiny indray le fanontaniana hoe maninona ozy raha ianao ry Roly Mercian no mandeha mangataka any amin'ny PNF ny PV de témoignage rendremantro tany anatin'ny pochette surprise nga nazahoanao ny diplomanao aizany mahapossible an'izany tsy possible zany dia le hoe le vice procureur ave miaraka amin'ny procureur izay miandraikitra an'io dossier PNF mahavoaroroy any Mamy Ravatomanga io dia le vice procureur sy le procureur ave dia hoe anokatra dossier ohatra izao dia andeha aka an'le PV dia amiana azy any Roly tsy Roly moa zany fa izahay misahana an'le dossier aty ny avocat ny Roly ny avocat vazaha aty sy izahay soloteny any aty nga zany possible any a Madagasikara zany possible hoe maniraka ilay olona ambony be ao amin'ny présidence fantatray ny anaranao maniraka ianao zay manam-pahefana be ao amin'ny présidence ao maniraka ianao hoe jereo fa ny dossier ny Roly Mercian ao amin'ny fitsarana dia alaivo asoro tao ny angalaro moa fa tsy alatra asoro tao ny certificat médicaux anankitelo izay ny zavatra maro be nasorona tao na ny extrait ny délibération ny ONG any Madagasikara mandala ny zoom-pirenena raha nasorona tao nasainao nasorona tao zany possible any Madagasikara olona any amin'ny présidence ambony be no maniraka hoe sokafy ny dossier any Roly Mercian zay eo ambany responsabilité any palais de justice alaivo dia sokafy dia asoro daholy zay dossier rehetra zay pièce rehetra mavisatra ao possible zany any Madagasikara fa aty andafy zany tsy possible tant que c'est en cours dia misy ny secret d'instruction koa ambony tant que c'est en cours tsisy ninina azonao asoronao anatin'io ao dia zay no mampatahotra ny Mamy Ravatomanga apatsiahivoka ihany afa naniraka olona tamin'ny octobre 2020 izy naniraka manam-pahefana ambony be
conseiller spécial du président de la République de Madagascar, Norbert Lala Ratsirahonana, Imam Ravatomanga, naniraka an'io manam-pahefana ambony be io, olona ambony be io, naniraka anazy tany amin'ny fianakaviana, ny teny hoe tsisy dikany ozy, il est première affaire, interdiction de les manifestations interdites, les manifestations interdites, tsisy dikany iny izy fa prétexte fotsiny, fa ny zavatra tena important ozy dia lay témoignage nataony Roly tany PNF ka zao izy no zavatra ataonareo, conseiller spécial du président de la République de Madagascar zany a, zao izy no ataonareo a, asevy manao taratasy Roly Mercian mi retiré an'iny plainte iny dia asevy ateriny de avy eo aterinareo any amin'ny secrétaire particulière any Mame Ravatomanga ilay taratasy. Secrétaire particulière any Mame Ravatomanga, c'est extrêmement précis. Nataony Roly Mercian le taratasy le 7 octobre au matin, io 7 octobre io a datin'ny audience ny cour d'appel an'le affaire voalohany an'le 44 mois zany. Nataony Roly Mercian le izy efa ndresako teto moa hoe subornation de témoins zany a, abus de faiblesse, chantage sy ny rehetrarehetra tsy iverenako ny amin'iny. De nataony Roly Mercian le izy de niazakazaka ny vady aman-janaky Roly Mercian nandeha nanatitra azy tany amin'ny secrétaire particulière any Mame Ravatomanga, monsieur Mame Ravatomanga, monsieur Norbert Ratsirahonana. Retrait de témoignage any PNF, ilay courrier natao, dikan'izay, destinataire an'izay, tsy Mame Ravatomanga, tsy PNF Mame Ravatomanga, fa ny PNF no destinataire an'iny taratasy iny. Ny original zany, en principe, tokony alefa taty amin'ny PNF. Copie-no any aminareo. De iny fa niazakazaka ianao andriamatoa Mame Ravatomanga, naniraka an'ilay avocat-nao aty, ilay avocat-nao zay matory miesona be, tsy mitovy aminay, naniraka anazy ianao ametraka androtsaka an'iny copie iny aty amin'ny PNF, tsy valable iny juridiquement, fantatry sao zany, tsy azo kokoa zay fa efa fantatry ny manaraka amin'ny baikinao fotsiny ny avocat-nao aty fa zavatra fantany tsara fa tsy valable iny juridiquement. De donc matahotra ianao dia nieritreretinao hoe azo lambolambony Roly Mercian de nataony le izy tokoa tonga ny 14 octobre didy pitsarana mikasika an'ilay 44 mois d'emprisonnement, confirmé les 44 mois, de nipitaka be ianao hoe je l'ai eu, vendrany Roly Mercian, nataony le courrier de rétractation, de eo izy fa mbola ahitriketriko tsy mivoaka amin'ny prison zany fa confirmé na le izy, ianao no vendrany. Io zavatra ataonao io dia mametaveta ny lalàna iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona na dia zay fotsiny aza. Ianao mieritreritra hoe voanao i Roly Mercian fa ianao manisy ny firenena iray manontolo ary ianao dia manome lanja ny plainte nataonay aty. De ny 14 octobre azafady, ny 14 octobre zany confirmé iny de eritreretinao hoe tena gagné be ianao. Zay foana no zavatra nitranga tamin'ny talata. Ny zavatra nefa tena mazava be mihitsy araka ny lazaiko. Matoa ianao mampanontany hoe inona ny zavatra niresahan'ny Roly Mercian tany amin'ny PNF tamin'ny témoignage de tsy mahafantatra ianao zany, donc tsy fantatrao na fo na tsy fo. Ny naropitory no tokony anome proof hoe izay rehetra fiapangana ataonareo any Roly Mercian. Tsy zany ny zava-nitranga fa na Roly indray no asianareo manome anareo mialimonté ny plainte-nareo. Naiza eto tany lalàna de mazava tsara ny mpitory no mialimonté ny dossierny fa tsy hoe ilay toriana ndraiky ory no andeha hiprouver quoi que ce soit. Ameko exemple anankiray nareo, izahay dia mitory any Mame Ravatomanga eo anatrehan'ny PNF sy eo anatrehan'ny
CDH de l'ONU. Le exemple ny CDH de l'ONU tiako resahana eto izahay dia mitory any Mamy Ravatomanga, minome any Mamy Ravatomanga, de mitory ihany koa ny fitsarana malagasy izay manaiky manaraka ny baiky ny Mamy Ravatomanga, de mandika ny lalàna rehetra, ny lalàna any Madagasikara sy ny lalàna iraisam-pirenena, ary indrindrindrindra ny lalàna miahy ny zon'olombelona. Izahay mpitory no mialimenté ny CDH de l'ONU izay rehetra zava-mitranga. Ohatra hoe zao io audience tamin'ny talata teo io de efa lasa any, satria ny convocation na ny audience tamin'ny talata io de tamin'ny zoma no nomena ny maître Rafidisson, convocation tamin'ny zoma pour une audience talata, de eritreretinao hoe mahavondray ianao satria 4 jours de préparation fotsiny no ananany Roly sy ny avokany. Mandika lalàna zany, fandikana lalàna zany, misy ny antsoina hoe délai raisonnable na ho an'ny mpitory, na ho an'ny olona toriana, na ho an'ny fanjakana, na ho an'ny n'importe qui. Antsoina délai raisonnable. Io fa metavetanao ny lalàna io andriamatoa Mamy Ravatomanga dia c'est tout bénef pour nous satria mialimenté reny no pirofo omenay ny CDH hoe jereo fa zao indray nataony talata no zoma no azo ny convocation de talata ho ny audience, tsy respecté mihitsy ilay antsoina hoe délai raisonnable. Zay le exemple. Donc nodikodina teo zany, teo foana ny fitokotonany ilay audience tamin'ny talata. Ahoana zany fantanina tena fantanina tokana sady tsotra. Matoa ianao mampiasa ny hery rehetra anananao, ianao Mamy Ravatomanga io resahako io, matoa ianao mampiasa ny hery rehetra anananao, ny réseau matanjaka be anananao, de tsy fantatrao zany ny zava-nitranga nataony ny tenen'ny Roly Mercia tao anatin'ilay témoignage nataony. Ny confirmena le 44 mois de tsy vitan'izay fa ianao ny atidohanao de feno zava-dratsy, esprit de vengeance no mianime anao, iny no any ijoroanao vengeance zay rehetra adversaire anao, de na any Tsiafa na any Tanimora, izay rehetra manelingelina anao de manana disadisa ampiakarinao eny amin'ny fitsarana. Na de tsy mikasika anay ana ny zavatra momba ny transparency iny, anisany narotsakay taty amin'ny CDH iny satria anisany mampiseho ny profil anao zany. Il faut que les membres du CDH de l'ONU sachent qui vous êtes. Ilay atsangatsy amanorana rehetra no teneninao tamin'ilay émission Poisson d'avril tamin'ny herintaona iny, efa vita ny transcription assermenté, ny traduction assermentée an'iny nalefa koa taty, satria be de be ny fahadisoana fandikana lalàna nataonao tao. Anisan'ny zavatra nytenenao tao zao hoe de momba le plainte napetraka ao, de ozy izy ianao hoe efa voatsara, tsy afaka retirena intsony satria efa voatsara tamin'iny i Roly Mercia. Efa torany teneninao ianao zany miinformer ny public hoe efa nisy fitsarana kay mikasika ilay faux témoignage. Ina ny dikan'izany? Iny zavatra nyteneninao iny de corroboré namafisiny ireo lanceur d'alerte anonyme, tsy hoe anonyme moa lanceur d'alerte dans l'ombre ao amin'ny fitsarana izay efa leo tanteraka ny fametavetanao ny lalàna. Leo izy satria izy no voaosom-potaka. Mpitsara vitsivitsy manam-pahefana vitsivitsy no manaiky manatanteraka mibaikinao fa maro be mihitsy no lasa voatery
manao lanceur d'alerte tsy afaka miseho vava ohatran'izao ataoko zao izy fa raha zany tonga de gagazo riko jereko jereo nanaovanareo an'le Stanley jereo be da be mihitsy ny olona vao misokatra ny vavany any Madagasikara tonga de gagazo de le olona zany eritreretinao hoe azonao anaovana zay tianao atao confirmé zany ilay peine de 44 mois de mibitaka ianao je l'ai eu tsy nionina tamin'iny ianao fa de le 30 octobre ianao nandefa enquêteur anakiroa nakambavany ny Roly Mercia toujours pour le même sujet faux témoignage au PNF ozy ianao nandefa enquêteur anakiroa ianao enquêteur zany ampatsaheviko tsara fa police zany manam-pahefana zany représentant de l'État tsy état global fa tena point précis momba ny lalàna sy ny fahamarinana nalefanao le 30 octobre io reo enquêteur anakiroa reo nakambavana ny Roly tany Ponja nananteny ianao fa ilaza zavatra indray i Roly ozy lay enquêteur hoe raha ohatra ianao ozy manana ozy mantsy Roly ianao Roly Mercia dia manana dossier mamay be mavesatra be contre Mame Ravatomanga reo dossier reo izy raha omenao anay menanazy enquêteur représentant de l'État momba ny lalàna omenanazy raha omenanazy ozy ireo dossier re de miravina daholy ny aferanao rehetra de ozy izy Roly Mercia hoe andraso alongany za eritreritra fa mila fotoana mila temps de réflexion de eno ozy lay enquêteur apetraka reto ny coordonnées anay de atsonao izahay rehefa voniny ianao ore olona inona ny dikan'izany enquêteur représentant de l'État police no miteny hoe meo anay le zavatra de ty numéro de téléphone de rehefa voniny ianao de meo anay le izy Andriamanitra anao taiza mbola nisy an'izany hatram'izay niainana teto ambonin'ny tany zany ny zavatra ataonao monsieur Mame Ravatomanga zany ny zava-mitranga taritinao ny olona manam-pahefana taritinao miaraka aminao tsy hanaja lalàna ametaveta mihitsy fa tsy vitan'izay tsy manaja akory mametaveta ny lalàna zany no zava-mitranga de hitanao fa tsy nomeny satria tsy nantso Roly de hitanao fa tsy nomeny Roly indray zany lay zay dossier ananany fa satria ve eritreretinao hoe ao ambany ondany Roly atorizany ohatran'izao zany dossier mafana be zany mais il faut être vraiment débile profond pour croire à une chose pareille tsy matory am'izany tsy any Ponja zany dossier zany fa any amin'ny toerana efa natokana ho amin'izany de zay no mampatahotra anao de hitanao Roly fa tsy nandefa n'ilay dossier tsy niantso n'le enquêteur nirahanao de am 16 novembre nalefanao tany amin'ny fampanoavana ny avant-zay zany nalefanao tany amin'ny fampanoavana ilay plainte nataonao pour faux témoignage de ny 16 novembre 2020 i Roly Mercia convoqué déféré tany amin'ny tribunal momba io plainte nataonao io de nefara tamin'ito audience tamin'ny talata T8 zany le izy zay no zava-mitranga ny fanontaniana tokana no napetraky Mame Ravatomanga ina zavatra lazainao mitiky zany fa tsy fantatra zay lazainy tsy fantatrao zay lazainy Roly tao donc tsy fantatrao na vrai témoignage na faux nataony tao nanaraka anao ny fampanoavana nanaraka anao nanohananao ny juge d'instruction miandrandra ny fahaizany mpitsara izay nitsara tamin'ny talata teo zany zay
natakatra an'le resaka miandrandranareo zany nareo mpitsara tamin'ny talata teo mba tsy hanao anaraka ny baikiny Mamy Ravatomanga. Mamy Ravatomanga ny objectifany dia ny amono any Rolie Mercia, tsy hamoaka ny Rolie Mercia mihitsy ao amin'io fonjy eo. Io zao nisy an'le grâce présidentielle anisany nahazon'izany Rolie Mercia ninany Zavanitranga miantso ny procureur général de la cour d'appel, procureur général de la cour d'appel, olona ambony be zany eo amin'ny lalàna miantso ny amponja dia hoe tsy mivoaka io zany Rolie Mercia. Javatra tsy azonao madame la procureure générale de la cour d'appel dia efa nisy décret nominatif le décret, efa misy décret nametraka daty hoe zao daty no ivoahany Rolie Mercia misoratra ao, tsy Rolie Mercia misoratra ao fa hoe Radiason Harry Laurent amin'izao daty no mivoaka ao amponja. Nitsipahanao le izy dia namoronanao aniny pourvoi en cassation ridicule iny. Pourvoi en cassation zavatra efa confirmé tamin'ny 14 octobre 2020 ilay peine de 44 mois enao ihany no confirmé an'iny, enao no confirmé an'iny tamin'ny octobre 2020 dia ahoana indray no anaovanao pourvoi en cassation an'iny amin'izao janvier 12 janvier 2023 ore olona zany zavatra iainan'ny malagasy any tanindrazana. Eto dia manararaotra sady mamarana an'ity vidéo ty eto dia manararaotra fa zay vovoaraiko ny sary sy ny horonan-tsary ny vidéo rehetra an'ilay olona tsy tafiditra, olona maro be mihitsy tsy tafiditra tao amin'ny fitsarana tao Anosy tamin'io talata nisian'le audience teo iny. Misy olona maro be dia be fa ny tena izay isorako manokana eto fa ny tiako singanina eto dia hoe voaraiko le vidéo sy le sary an'ireo andihana vehivavy ny tena betsaka, andihana vehivavy olona farak'izay tsotra le antsoina hoe profil maman'olona, misy mibaby zaza, misy anankiray vehivavy anankiray mangovongovotra mihitsy izy miteny hoe zay ozy tonga eto manotrona anareo satria izahay dia anisan'ny olona farak'izay mijaly amin'izao fotoana izao, farak'izay mijaly zay ozy faran'izay fadiran'ovana zay amin'izao fotoana izao, ny zavatra manjoa anareo amin'izao fotoana izao izy io tsandrariny amin'izao fotoana izao io dia manohana anay, voatohana izahay, tonga eto izahay mirotoroto mitondra ny teny fankahirezana ho anareo fa efa tena tsy tantina intsony ny zava-mitranga amin'izao fotoana izao dia zany mampasahy ahy le fanteneniko teo fa mbola averiko indray ao amin'io palais de justice ao Anosy io dia misy mpitsara be dia be dia tsy d'accord amin'ny zavatra mitranga, tsy afaka miteny. Misy anankiray moa iny zao ny saoty tsy mpitsara fa procureur ny saoty. Misy ao tsy vitan'izay mpitsara fa olona maromaro manana accès amin'ny dossier mafana. Efa tena leo tanteraka ny fametavetana lalàna ataony Mamy Ravatomanga, efa tena leo tanteraka. Nisy article anankiray fandresahako ihany iny momba ny mpandrarako efa tena mitaraina mihitsy hoe tena tsisy nenena zavatra mandeha mihitsy. Dia misy mpitsara maro be ao Anosy efa leo tanteraka, misy koa olona hafa zay lasa lanceur d'alerte fa lanceur d'alerte dans l'ombre, tsy afaka miteny fa raha vao miteny tonga dia gagazo. Jerevo nahazo Stanley gagazo, jerevo nahazo Berija gagazo. Zay adversaire anao ry Andriamatoa Mamy Ravatomanga dia gagazo koa, gagazo. Jerevo zao transparency koa miteny zavatra ny any ambadiky ny anaranao no mirozaroza eo dia voarozy nataony fitsarana ary mbola ho ataony fitsarana ahita faisina koa zao madame Ketaka Andreny iny. Jereo mbola rajona adversaire anao aiza misy azy zao any amponja any Tsiafa
jereva rôle immersia adversaire anao à double titre adversaire politique miaraka aminao sy ny filohampirenena sy ny mapara sy ny rehetrarehetra de adversaire anao eo amin'ny resaka média tamin'izany andro zany ataonao zay ahafaty azy any am-pontsy enao mibitaka de eritreretinao hoe enao no gagnant tsy enao mihitsy no gagnant fa manosy fotaka ny firenena ianao de zay ho an'le niteniko teo hoe le olo-tsotra marobe tsy tafiditra tao amin'ny lapan'ny fitsarana tao Anosy isaorana manokana eto fa voaraiko daholo ny vidéo de voaraiko ny afatra voaraiko ary efa narotsaka tany amin'ny tokony ho izy tsy atao public eto zany satria c'est pas notre tsy zany paikadinay de miconstituer dossier de mametraka azy any amin'ny tokony ho izy isaorana ihany koa reo olona analy ny tena marobe amin'ny réseaux sociaux na eny an-dalana na ny rehetra isaorana ny ianareo amin'ny fanohananareo ny zavatra manjoanay amin'izao fotoana izao izahay koa de manohana anireo zay ianjatiny ny tsirariny amin'izao fotoana izao anarana marobe mbola vaovao be ry malama ry zao rehetrarehetra zao isaorana daholo ianareo voaray tompoko ny afatra voaray ny afatra anisan'ny tena mankaherinay ianareo zahay aloha miady tsy misy nizaniza icroiser les bras zany fa miady fa de isaorana eram-po eratsaina de ho tahin'Andriamanitra daholo arak'ilay niteneniko mijery midina Andriamanitra mahita anao ianao monsieur Mamy Ravatomanga zay milaza fa kristianina mijery midina anao kristianina io Andriamanitra ray ihany no ivavahantsika mijery midina izy mahita tsara an'izay ataonao izahay techniquement mialimenter dossier mitory anao sy mitory ny fitsarana zay eo ambany fahefanao fa enao manokana enao lay niteny hoe za de kristianina enao io jery midina Andriamanitra hitany zao zavatra ataonao zao hitany daholo zao zavatra ataonao zao zay fa amanaraka indray tsika manao ny vidéo anankiray de misaotra naharitra hatramin'ny farany de mirary atsika rehetra ahita ny soa sy ny marina amin'izay rehetra atao. Veloma tompoko.